anitsy fonaroa amin'ny fitiavan'andriamanitra sy eo amin'ny faharetany Kristy. Ny olona tena sarotra le faharetana io, patience no traduction izy amin'ny teny vahiny. Izy indrindra rehefa fantatsika ny zavatra tadiavintsika, sarotra amintsika no aharitra iandry. Fotoanan'Andriamanitra nefany tsy araka ny fotoana izay eritreretintsika. Fa ny faharetana no resahantsika dia mieritreritra no zavatra tiatsika hotanterahana, no zavatra tiatsika azo. Fa dia hatramin'izao dia trony tsy hitakory ary na dia mipoirana. Jesosy dia Andriamanitra maharitra indrindra. Maharitra izy tamin'ny famonana azy teo aminazy fijaliana, tena hoe mijaly izy. No namonina azy moa dia miteny tamin'izay izy hoe soa apokapokatsy izy satria mafy izy. Izany indraindray rehefa tiana mieritreritra zavatra niainan Jesosy tamin'izy mahatonga azy fijaliana ny tena mitomany satria ho ananana ho an'izany. Tsy ho an'Andriamanitra nanao an'izany, fa ho antsika nanao an'izany. Tena mitomany andro indray nazao ahy mangano any hoe fa dia izy moza no mato ny Andriamanitra. Indray tsy manan-danja amin'io zany. Indray tsy manan-danja amintsika kristianina zany. Mbola tiatsika tazomina amin'ny fiainantsika, mbola tiatsika tazomina amin'ny hitatsika, mbola tiatsika tazomina zavatra rehetrarehetra izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Nefa Andriamanitra no mato atsika. Nanan'izay faharetana izay izy. Fa isika kosa manana ny faharetany Kristy. Betsaka ny zavatra izay iainana isaky ny taona hoe rehefa eto amin'izao dia vita fianarana, rehefa eto amin'izao dia manambady, dia rehefa eto amin'izao dia mety ny olona majorité mety mifanaraka amin'izay. Mety ny anao mety tsy izay, mety ny anao mety tsy izay. Fa nefa rehefa mandeha mionjy zany izao tontolo izao tsika, sarotra ny manana faharetana. Fa maninona ny olona izy mitanova amin'izao izay hoe toa efa lasa daholo manambady daholo. Fa aiza ihany ary ny sasany. Indraindray ianao mety lasa saina hoe toa efa maninjanaka daholo, fa aiza ny anao. Indray ny olona tena efa mety tsy eritreritra hoe ny zanany efa tafita fa ahoana ny anao. Be lehibe zavatra tsy ananantsika faharetana. Tena mahafinaritra anao mijery ny olona izay malaza sady navita zavatra teto amin'ity tany ity. Tsy hoe ny olona rehetrarehetra ireny tena nanana faharetana. Nelson Mandela ohatra, Martin Luther King ohatra. Be dia olona tena hoe mijaly, olona tena hoe miaina izay tsy fiainana ohatry ny ainantsika izao. Fa nefa nanana faharetana izy dia lasa olona tena nanan-tantara sy nanova ny tantarany tsy fiainana eto amin'izao tontolo ity. Jesosy manana antso atsika rehetrarehetra. Antso atsika rehetrarehetra voalohany dia no tahaka an' Jesosy Kristy voalohany. Izy hoe efa lasa ho izy miasa ataoko izy nataona koa. Eny anao mihoatra lavitra azy. Tamin'ny voalohany dia gaga hoe ahoana nanaovana zavatra mihoatra lavitra no nataon'i Jesosy zany. Fa nefa tsy tsika ny hanao azy fa Jesosy ihany. Ary Jesosy tena hoe Jerosalema izy nanodidina izy ary te hanao zavatra be dia be izy fa
amin'ny taona vitsivitsy monja ary zany mbola mampanontany tena hoe satria tsisy mahafantatra misy mahafantatra fa tsy ato amin'ity baiboly hoe inona ny ainan Jesosy natonga nisy zazakely ka hatramin'izy 30 taona le manao le asa rehetrarehetra tsy fantatsika zany. Maro ny olona zay antsoin'Andriamanitra tanora, maro ny olona antsoin'Andriamanitra ankizy, maro ny olona antsoin'Andriamanitra rehefa mifahatehana. Fa Andriamanitra tsy manam-potoana amin'ny antso zay nampandrikitiny atsika. Any amin'izay asa zay alehantsika, any amin'ny zavatra ataontsika. Fa Andriamanitra miantso atsika hoe zao fa mila manana faharetana zay. Be dia be ny toko hoe olona ny tokoteny zay tsy hita mihitsy mivoaka ny tokoteny foana izy. Faranjany izy fa tsy nanana faharetana dia tsy mitokoteny intsony izy. Ny olona be dia be no miezaka hahatratra tanjona iray fa ny tsy faharetana dia tsy tratra ny tanjona. Misy teny zay tena nakasika amin'ny fokotaon'ny ten'Andriamanitra hoe raha tsoin'Andriamanitra ianao ka tsy miasa sotominy aminao iny antso iny aholo-kafa ny antsoina. Misy fotoana tena nandiny tena hoe efa lasa olo-kafa raha le antson'Andriamanitra ao amin'ny fiainana. Misy fotoana tena kivy hoe misy voka marina ve maha-kristiana anahy sa mitovy amin'ny olona rehetra ihany. Fa ny fitiavan'Andriamanitra dia teo le faharetana dia azoko lazaina hoe mihoatra lavitra n'izay eritreretiko mivoaka n'izay asan'Andriamanitra mety natsoina ary tsy izaho ihany natsoina fa isika rehetrarehetra natsoina. Anatin'izany izy tika, anatin'izany ny fiainantsika isan'andro dia tena hoe antsoin'Andriamanitra foantsika. Misy ten'Andriamanitra koa hoe tsika fahazavana. Zavatra matananjo manana fahazavana zany fa tonga ohatra hoe maizy ny eto vo misy mazava kely dia manazava n'le aiziny. Zany hoe tsika zany atao amin'izao tontolo izao dia mihavanaiky tsika fa aizina manjaka. Tsika kristianina fahazavana. Inandikan'izany fa tonga ianao zany misy fiovana any amin'izay alianao na amin'ny asanao na amin'ny fianaranao na aiza ianao na mivoaka etsy ary ianao. Ny zavatra tiako lazaina amintsika dia mahagaga anahy fa tena nanapa-kevitra handray an' Jesosy dia hitako mihitsy isan'andro miova. Tena hitako mihitsy hoe afy za omaly dia afy za androany. Dia fantatro mihitsy hoe raha za omaly zany tsy eritreritra ohatr'izao fa satria efa novain'Andriamanitra tamin'iny dia hafa indray androany. Dia ny hoe efa misy zavatra omanin'Andriamanitra novaina anandray raha pitso. Dia mbola zavatra mbola mahafinaritra tiako lazaina anareo dia hoe amen'Andriamanitra tombonandro iray ianao androany, tsy tombonandro fotsiny mpizahakizaha hoe andro milama mitovy amin'ny isan'andro zany. Fa manoana zavatra lehibe ho amin'ny fiainanao Andriamanitra amin'ny isan'andronao, na alahady na alatsinainy na talata na alarobia na alakamisy na zoma. Tena hoe tamin'ny androandro faraparany teo tamin'ny fiainana tena foana rehefa tonga ny alina satria fantatro hoe zao indray le zavatra ngeza be nataon'Andriamanitra amin'ny fiainako androany. Mety nisy olona mandalo teny lalako teny ka teny hoe tian'Andriamanitra ianao. Mety nisy olona mandalo teny amin'ny lalako teny ka nampahereziko. Mety nisy olona mandalo teny amin'ny lalako teny ka nandray an tompo. Fa isan'andro manomana zavatra ho antsika foan'Andriamanitra fa tsika ve hiafantatra an'izany. Tsika ve manana le faharetana mba hafantatra hoe inona indray ara Jesosy ny tiana ho ataoko androany, na iny amin'ny transport na any ampiasana na any ampianarana,
inona indray zavatra lehibe ho ataonao androany, inona indray zavatra zay tsy ho vita fa ho vitanao ho ataonao fiainako androany. Zavatra raha iny nolazaiko amitsika dia za manokana manana toetsaina ohatrany hoe perfectionniste zay, ohatrany hoe rehefa tsy carré amin'ny zavatra eritreretiko ny atao dia tsy mandroso aho. Misy mahalafo ny tsara azy le izy, misy mahalafo ny ratsy azy le izy. Satria za rehefa tena tsy fantatro zavatra atao, rehefa tsy fantatro précisément dia tsy hanao mihitsy aho. Raha misy zavatra manelingelina ny saiko dia tsy tonga dia ohatrany hoe iny no maka ny saiko dia tsy afaka ataoko sy zavatra hafa zay tokony ataoko. Cas concret amin'ny fiainako ohatra hoe very ohatra ny clé USB-ako. Zavatra rehetrarehetra ataoko amin'ny fiainako androany tsisy idiran'ny clé USB iny. Manana choix roa, na mandroso amin'ny zavatra tokony ataoko androany na hitady ny clé USB-ako. Tsika indraindray tady amin'ny clé USB mamaiky atsika satria any daholo ny donné ako. Misy tena zay hoe ampoany andro ny ratsy misy eo aminy zay afaka androsona aloha afaka androsona. Zany tena fitsoavavolombelona lehibe afaka lazaiko hoe zany lazaiko hoe manana confiance an'Andriamanitra hoe ok very clé USB ilaiko fa iny androany tsy ilaiko iny androany. Ka zay atson'Andriamanitra n'androany dia ho ataoko tsara, ho ataoko arak'izay sitrako satria zay no manana androany. Za milaza aminao hoe fa rehefa miova ohatr'izay fotsiny ny toetsaiko ataoko interne zany, tsisy théorie zany fa eo ihany hita le clé USB. Inona ny tian'Andriamanitra atao amin'ny fiainanao? Andriamanitra tsy hoe hanao test ka hoe hampijaly anao, fa tiany hofatarana hoe tena manana confiance anazy ianao. Manana faharetana ve ianao hiandry ny ampitso hitady ny clé USB anao sa tsy manana? Za milaza aminao fa rehefa tena madio fo ianao anatrehan'Andriamanitra mihoatra lavitra noho zay eritreretinao no amenanao. Teneniko any izy omaly fa mitoaviako lazaina androany hoe za napakevitra hanahaka an'Andriamanitra dia tena najaniko daholo ny momba anahitra rehetra, fiainako rehetrarehetra na ny asa na ny fianarako. Ao izy hanahaka an'Andriamanitra. Tsy nataoko fahatany zany fa be lehibe ny fotoana nirako tamin'Andriamanitra ary nangatahako tsodrano tamin'ilay aman-dreniko zany vao natao. Za minaza aminareo fa amin'izao fotoana izao sady logia no moria no payer nefa asan'Andriamanitra ny atao. Tsy pasteur, tsy mopera, tsy évangéliste, tsy inona fa mpanompon'Andriamanitra. Zany zavatra rehetrarehetra zany tsy afaka ho eritreretin'olona tsotra ary tsy possible zany. Fa amin'Andriamanitra tsy impossible. Zavatra le niainako tamin'ny sampanatona kristiana zany satria nandritry ny fotoana 2018 tena nandalo ady be dia be ato amin'ny fiainako satria tsy zakako le. Nandinitsika tamin'ny 2018 ny asitrikana sy somary nangingina tsy dia hitahita firy satria raha lohany mikivy ny ambony rehetrarehetra ngina tamin'izany dia hatramin'ny ankizy aragaga hoe fa ahoana ny fiainan'ny sandratra fa nefa mila nahana faharetana zay vao tonga amin'izao fotoana zao. Za azo ilazana hoe tiana hoe nanova fiainan'ny ankizy, nanova fiainan'ny fiangonana fa nefa raha tsy nanaiky ny ason'Andriamanitra dia tsy tonga amin'izao. Raha miantso atsika amin'ny tompo androany tia hanova fotsika izy. Misy zavatra tokony hovany Andriamanitra amin'ny fiainantsika, misy zavatra tokony hovany Andriamanitra amin'ny fiainako fa manaiky fenao hovany Andriamanitra, manaiky fenao hanana fitiavana an'Andriamanitra, fitiavana an'Andriamanitra, manaiky fenao
andany fotoana ho an'andriamanitra manaiky fianao anafaharetana amin'ny anovan'andriamanitra ny fiainanao na inao manaiky na inao tsy manaiky tsy afaka iaina ny ten'andriamanitra ianao raha tsy miaraka amin'andriamanitra afaka manao zay tianao ohatra rehetra ianao ho an'andriamanitra na ianao any aty fandrindra atao amin'ity fiangonana ity fa tsy anana ny fiadan'andriamanitra vizana foana ianao sahirana foana ianao fa tsy atsapa ny fitiavan'andriamanitra za milaza aminao hoe fandraindray atina hoe mandeha fotsiny tontolo andro tsy fantatro zay totonako tsy fantatro zay manehako fa fantatro hoe raha tia andriamanitra anao zay sitrapony andro any dia ho tanterahany zany tsoko aminao fa na dia mifodiko préametiara tsy fantatro tsy hoe tsy manana moyen fa tsy fantatro tia mijana ty le za zay ro mody sa mbola sa tonga dia mody tsy fantatro fa san'andro misy andrisy foana amin'ny andriamanitra hoe zao indray tia natao amin'ny fiainanao androany zao indray ny zavatra lehibe no manana fiainanao androany fa manaiky ovain'andriamanitra izy zay ny fiainako fa ny olana amintsika samy kristiana dia mijery amin'ny samyntsika raha le tia no manao an'izao fahotany zao dia afaka atao kokoa zany zao raha i pastera manana an'izao fahalemeny zao dia ay mety zany zao raha ity ola zay raha zay fa masiny izy tia mihoatra zao dia ay zao kay zany ny tena izy fa ny ohatra ao antsika rehetrarehetra dia ray dia Jesosy Kristy ary ny zavatra omaniny Jesosy ho amin'ny fiainantsika tsirairay avy dia atsika irery tsisy mitombina iray azy ary itsika irery ihany nanana fiadana amin'ny zavatra omanin'andriamanitra ho amin'ny fiainantsika fa anjarantsika no misafidy